Salamo fa telopolo ka ny 180 sy ny 220. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Efa napody ny fisaonako ho fandihizana ianao. Efa nanaisitra ny lamba fisaonako ianao ka nampisikinahy fifaliana. Mba hankalazany fanahiko anao ka tsy angina. Jehovah Andriamanitra hideranao mandrakizay aho. Zany teny ao amin'ny salamo izay nataon'i Davida mpanjaka izany, dia inoko fa mitovy amiko. Mitovy amin'ireo korale reto, tsy mitovy aminao koa ny tokantrano any. Satria namaky herinandro isika vao tonga amin'izao fotoana izao. Ary tao anatin'izany herinandro izany, dia mety nisy araky ny lazain'i Davida eo ny zavatsarotra. Ny Davida moa dia mifisaonana mihitsy ny zavatra mety nanahirana antsika. Kanefa noho ny fitantanan'Andriamanitra mahagaga, dia indreto mianakavy, tafahoanandray androandry, ary iray fo irasaina hidera azy, koa manolotra ny arahaba ho anao, ary feno fifaliana mihitsy mandroso ao atokantranonao amin'ity takarivo ity. Tsy adinonay mihitsy tompoko ny manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao ary ny tokantranonao. Ho endrika izany fiadanany izany mandrakarivany ianao sy ny tokantranonao. Dia fifaliana indray zany miaraka androany hideran'Andriamanitra ray isika mianakavy, hanome voninahitra azy, hanandratra ny anarany, satria mendrika izany loatra ilay Andriamanitra izay tompontsika. Koa andeha ary isika hiaraka amin'ny vahinona saina. Rehefa hitanareo eo orenako ireo, dia ny kama avy amin'ny fiangonantsika ao Mandrosoa. Izy ireo no nanaiky tamin'ny mpitiavana, nanaiky tamin'ny mpanolora-tena hiaraka amintsika androany. Amin'ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy, dia ny fahaizana mihira sy ny hira zany. Izy ireo no nanaiky hanandratra n'Andriamanitra miaraka amintsika mianakavy amin'ity androany ity. Koa dia maka toerana indray raha mpianakavy, ary raha zao ianao vao tonga ao an-trano, teny zao dia makaina tsara ary vonona hiterin'Andriamanitra miaraka amin'ny koralina adventista avy eo Mandrosoa. Tsy tazonanao ely, efa reto ny chef Menada izay mpitarika izany koralina izany miaraka amiketo, dia omeko azy ireo avy hatrany miaraka hiterin'Andriamanitra isika. Davaly.
Norira Fanaina Elukatuku Huzanaka Fasuafada Nunamuzena Handai Ifitavana Isai paduta simendu katuku Orai sure Tiavana Orai sure di uviwana Isai paduta simendu katuku Sesosio Umavali Emitalau yang gavire Gavire Asmiarino. Soratsika Andriamanitra ny amin'izay tapany voalohany zay niarahantsika tamin'reto chorale adventiste Andriamanitra reto. Avelantsika izy hiakaina kely, hisainty kely, dia andesika araky ny mahazatra handray ny tenin'Andriamanitra ary anovo fahalalana amin'ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ho mpiderin'Andriamanitra. Azadinao fa izany ny tanjon'ity fandarana ity. Ny ahatonga asy ahatonga anao, ahatonga antsika mianakavy ho mpiderin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manontolo na inona zavatra mety mitranga amin'ny fiainanao. Koa amin'ity androany ity dia andeha ny tononkira izay nisoratany Davida mpanjaka ao amin'ny Salamo 130 no jerentsika angalantsika hevitra mihitsy ahatonga antsika ho mpiderin'Andriamanitra. Salamo 130 no vaky toy izao ny 9 voalohany sy ny 2 ary 7 ny anaran'i Jesosy. Miobio an Jehovah ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderany Jehovah amin'ny lokanga, miderany amin'ny vary torofolo, miraha firam-baovao azy ary mitendry tsara amin'ny fefifaliana. Izany Salamo 130 izay nisoratana Davida izany dia sitrany mihitsy ny anasany rehetra izay manaiky, anasany olona rehetra izay tederin'Andriamanitra, ka tsy amin'ny alalan'ny feo ihany tahaka nataon'reto reto, fa amin'ny alalan'ny zava-maneno ihany koa, toy ny lokanga, ny valiha torofolo sy ny fahaizana mitendry izany. Miderin'Andriamanitra amin'ny zava-maneno, zava-dehibe rehetra izany. Ary izany mahatonga tian'ny chorale kamina izay manao ny antsa izay ataony miaraka amintsika fideran'Andriamanitra, miaraka amin'ny zava-maneno. Fa eto ny tiako isintonana ny saitsika androany. Inona no mahatonga ny Davida hanasa ny olona rehetra hiderin'Andriamanitra? Raha ity Salamo 130 ity jerena
dia misy antony marobe fa enina ihany no meko anao androany hahatongasy ianao ho piderin'Andriamanitra eo amin'izany fiainantsika izany. Ny antony voalohany dity eo amin'ny andininy fa 4-5 zao ny vakiny. Rehefa avy manasa zany andeha hiderin'Andriamanitra miaraka amin'ny zava-maneno dozy izy mianaran'i Jesosy fa mahitsy ny tenin'i Jehovah ary ny asany rehetra mahatoky avokoa. Tia famarinana sy rarina izy. Enika ny famindrampon'i Jehovah ny tany. Tsy ndreny Davida tsara mihitsy zany fa mendrika ho deraina ny Andriamanitsika satria tia famarinana izy, tia ny rarina izy ary tena feno ny famindrampo izy amin'Andriamanitra tia antsika loatra azy. Mendrika ho deraina Andriamanitsika noho izany toetran'izany tia famindrampo, tia famarinana sy rarina ary izany zavatra any dia tsy ndreny Davida mihitsy. Ao amin'ny Salamo 5:20 dia tsy ndry mihitsy ao 110 hoe ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindrampo sy fahamarinana. Toko 5:20 Salamo 5:20 1:7 fa mifamindramponao no eo anoloan'ny masoko ary mandeha amin'ny fahamarinanao aho. Tena tiany Davida mihitsy. Raha ho piderin'Andriamanitra no izany toetran'izany. Marina izy, tia ny rarina ary be famindrampo. Ny faharoa dia ity eo amin'ny 9:9 ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamarony rehetra. Toetra tokony hideran'Andriamanitra koa izany satria eto izany dia Andriamanitra mpamorona. Ny Andriamanitra izay deraintsika, ny Andriamanitra izay ankofantsika. Andriamanitra mpamorona, ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamarony rehetra. Ary Jesosy Kristy araka amin'ny Jaona 1:1 ilay teny tonga nofa dia izy no nahariana ny zavatra rehetra. Raha tsy izy dia tsy nisy ary zao rehetra zao. Andriamanitra mpamorona ny tompontsika. Mendrika ho deraina isan'andronandro zany. Ny antony fahatelo eo amin'ny 10:10 sy ny 11:10 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah mahafoana ny fisaina amin'ny firenena samihafa, mahatsinitsina ny hevitry ny olona izy. Fa ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka fara amandimby. Eto koa zany dia Jehovah mpitondra ambony-denitra. Afaka manafoana ny eritreritry ny olombelona voafetr'Andriamanitra. Fa ny fisainany kosa dia maharitra mandrakizay mifandimby amin'ny taranaka mifandimby. Maharitra mandrakizay. Zany ny toetrany io Andriamanitra say hiankofantsika io. Noho izany dia tokony hopidera azy tsika. Telo zay. Fa mifanefany dia teo amin'ny 9:13 ny anaran'i Jesosy. Eny an-danitra no hitsinjovan'i Jehovah mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Eo amin'ny fonenany no hijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Eto koa zany dia milaza fa na any ambony any ary Andriamanitsika dia miondrika mijery ny zavaboary ety ambany ety. Tsy Andriamanitra namorona fotsiny Andriamanitsika dia lasa any amin'ny toerana dia avelany eo ny voarina. Tsy ilay foto-kevitra deisma no tian'Andriamanitra tazomina fa ilay Andriamanitra Immanuela. Amintsika Andriamanitra, momba antsika Andriamanitra, akaikitsika Andriamanitra. Mijery avy eny ambony eny izy ary zao no lazainy. Ny fisainan'i Jehovah 10:13 mijery ny zanak'olombelona rehetra izy eo amin'ny fonenany mijereny azy. Ny rehetra jereny, tsy manavakavaka ny Andriamanitsika fa Andriamanitra mijery ny rehetra. Ary any amin'ny Matteo any dia hoe mampiposaka amin'ny masoandro amin'ny marina sy ny tsy marina, mandefa ny ranorana amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Tsy manavakavaka fa Andriamanitra rehetra ny Andriamanitsika. Zany no tokony hiderana azy fa isika olombelona no mety tsy manaiky izay maha-Andriamanitra azy zay. Fa izy dia Andriamanitra ny olona rehetra. Ary mbola miantso ny olona rehetra hanatona azy hatramin'izao androany zao. Tokony ho deraina n'Andriamanitsika. Ny 5 eo amin'ny 9:20 tsy misy mpanjaka voavonjy ny hamarony miaramilany. Ny olo-mahery tsy voavonjy ny haben'ny heriny. Ny sehovaly tsy azo itokina ho famondrena ary tsy mahavonjy ny haben'ny heriny. Tsy misy mahavonjy atsika. Andriamanitra irery no mahavonjy atsika. Lazainy eto zamba ny mpanjaka amin'ny heriny rehetra dia tsy voavonjy ny miaramilana, maro tohinana ara-miaramilana. Ny olona mahery rehetra tsy voavonjy ny haben'ny heriny. Fa Andriamanitra ihany no mpamonjy. Manana ny hery rehetra. Izay eno. Tetsy ambony izao dia hoe eny ambony eny mijery tena hoe hita n'Andriamanitra toy. Eto indray zany zao dia manana ny hery rehetra ny Andriamanitsika. Ny fahaenina farany dia ity. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrampony. Indro ny mason'i Jehovah mijery izay matahotra azy, mitsinjo izay matahotra azy. Toetra fahaenina tokony hijerantsika n'Andriamanitra dia izao. Andriamanitra dia azo itokisana hiaro ny vahoaka voafidiny hatramin'ny farany.
Andriamanitra zany de tia atsika, ary Andriamanitra zany de tena mitsindro atsika, manaraka atsika, miaraka amintsika. Noho izany de androany andao hipiderin'Andriamanitra sika mianakavy, andao hiderin'Andriamanitra sika na inona zavatra mitrango amin'ny fiainatsika, na misy inona na misy inona. Aoka ho hipiderin'Andriamanitra sika, aoka ho anatrehan'Andriamanitra mandre amin'ny fiainatsika, ary ho feno zany fiderin'Andriamanitra zany amin'izay ataontsika rehetra. Amen. Ho tanteraka aminao ho amintsika rehetra izay manatrika ane, ho anareo any an-tokantrano any zany teny zany, ka lasa ho hipiderin'Andriamanitra sika mianakavy amin'ny fiainatsika manomboka izao, satria izany rehetra rehetra zany mitoetran'ilay Andriamanitra izay itokitsika, iankofatsika ary anomezatsika voninahitra. Amen. Andendraritsika andray ny chorale Kam hiditra amin'ny tapany faharoa isika, ary samy andray fitahina avy amin'ny alalan'izany chorale Kam izany. Dahoary. Pamela
vi ifafanta ciao ni hasizayada anyandani ciao walau miatuka ni wavina ni fifu dan
Manjaka malaza manerana ny tontolo izy nolamesy miainina fony ilapany laozany maty hoanao le mesy Wabitiwela mabalana ni tulukusini vitalanana Kristinu Messi patakana wavija Manjaka malaza manerana ny tontolo izy nolamesy miainina fony ilapany laozany maty hoanao le mesy Wabitiwela mabalana ni tulukusini vitalanana Kristinu Messi patakana wavija Omitangana yana wanambarafa wavija Kristi twela na mari kuwefa na marini wavija Kristi anteli mari kuyara kahamini wavija Kristi Kristinu Messi patakana wavija Kristinu Messi patakana wavija Any tompo tsy faly ve anao tany atokantrano tany mare an'izany reondreon'izany iry zany izy no mesy ho avo indray no mesy ary marina zany fa tsy angano tsy arira ho avo Jesosy tompontsika terena mandrakizay Andriamanitra satria tanteraka somatsara indray ny fiarahantsika androany ohatran'ny vetivety mihitsy ny fandehan'ny fotoana kanefa nahitantsika fifaliana tamin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra ary nahitantsika tombontsoa afaka ny derin'Andriamanitra falony fo mino a fa zany koa anao tany atokantrano tany ary mino a fa vao etsiketsika anao tany atokantrano tany miaraka tamin'reto koralina avy eo mandro soa reto dia raina mandrakizay Andriamanitra ary omemboninahitra mandrakarivo satria tsara loatra amintsika izy tsara sady mpanao ny tsara raha teo izany Andriamanitra izany koa dia andeha hotohizana mandritra ny fiainantsika mihitsy ny fiderana azy misaotra koa anreto koralina avy eto mandro soa reto koralina adventiste mandro soa kama moa no ahafantarana azy mankasitraka azy zareo isika satria nanolo tena izy ireo feno fahavononana izy ireo rehefa hanao ity fandarana ity lavidavitra aty Soamanandrariny any zany mandro soa zany ho anareo tsy dia mahalala kanefa amin'izao takarivo dia mbola andeha ody any amin'izany tokantrano izany izy ireo kanefa fifaliana ao anatin'izy ireo afaka ny derin'Andriamanitra miaraka tamintsika koa dia isaorantsika koa izy ireo engane ka ho tehirizin'Andriamanitra amin'izao fiderana azao reto an'olo ireo mandra-piverin'i Jesosy eo amin'ny rahony lanitra ho fiderana ho hira toy izany nitsanana izy ireo any Jesosy izay tompony izy ireo raha teo sy mpamonjy azy ireo ary engane ahita fifaliana izy ireo eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'izao sempanompoana izay nametran'Andriamanitra azao misaotranao koa miaraka taminay any atokantrano any fantatra efa maro be nareo maneran-tany no manaraka nyity fandarana ity te iray fo hideran'ilay Andriamantsika dia misaotra e mankasitraka e tena maminay loatra ny fotoana rahantsika takizao ary mino zahay fa maminao koa izany koa dia mankasitraka indrina tompoko manome fotoananao indray amin'ny manaraka fa androany vita aloha ny androany kanefa mialohan'ny amaranantsika dia misaotra ihany koa ny teknisiana misy teknisiana maromaro no miara-miasa amiko amin'ity fandarana ity isaoran'izy ireo noho ny fanoloran-tenany noho ny fitiavany noho ny fanomezan'ny talentany hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra engany ka ombian'Andriamanitra izy ireo ary ampitombon'Andriamanitra mandrakariva ny fahaizana sy ny fahalalana izay nan'izy ireo hanomezan'ny boninahitra an'Andriamanitra bebe koa noho ny tamin'ny lasa dia hifaranarany fotoana antsika hifantaondratsika kanefa alohan'ny isarahana dia mahafinaritra anay mandrakariva ny manome teny soratra masina ho anao sy ny tokantranonao mba hahafahana mamakivaky indray ny herinandro izay sokatra tsy hoela amintsika menakavy ao amin'ny salamo 420 izay salamo soratan'i Davida dia misy an'izao teny izao tianay mba homenanao zany entinao mamakivaky ny herinandro izay sokatra tsy hoela aminao afaka ora maromaro
ny anaran'i Jesosy namakitsika ny 1, 7 sy ny 8. Iza no hiakatra ny tendrombohitry Jehova ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manaratra ny fanany ho amin'ny lainga na mianiana hamitaka. Handray fitana avy amin'ny Jehova izy ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no tianay menanao makivahinao iny herinandro iny. Tianao ve handray ny fitahiana avy amin'ny Jehova, handray ny fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjenanao? Mandeha zatsy izy. Vaky ny herinandro dia ataovy madio ny tananao, tsy feno loto ny fahotana sy ireo zavatra maro ikorokan'Andriamanitra rehetra, ary aoka tsy handeha amin'ny lainga ianao na mianina pitaka. Fa raha izany no ataonao dia herinandro voata, ny herinandro zay tiavinao indray efa tapo zafaty zao, ary herinandro feno fitahiana avy amin'ny Andriamantsika. Dia ametraka amin'ny veloma indray ry tompoko, samy ho salama ho tratrany amin'ny herinandroany. Fa sitrapon'ny tompo amin'ny herinandroany toy izao miaona indray tsika, ary ny groupe EVA no miaraka amintsika eto. Fa androany aloha vita ny fiarahantsika ary manana fifaliana saraka tsika. Anao velomanareo zay sy ny chorale Cam avy Mandrosoa. Samy ho teny Andriamanitra e, veloma tompoko.